Tena enjana be le resaka orooro mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao. Tena miorooro mihitsy ny isika amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fandriam-pahalemana. Za zany tsy resaka be dia be zavatra mampalahelo eto fa dia mitondra teny fankahirezana ho antsika rehetra izay tsy afaka miala tao amin'ny firenena fa voatery miaritra an'izao orooro mandalo ao amin'ny firenena ankehitriny izao. Tsy voafehin'ilay fanjakana ilay fandriam-pahalemana. Izy io raha teo dia tsy vita moramora ny mifehy tsy fandriam-pahalemana satria rafim-piarahamonina maty no mahatonga izany. Raha anao nankibo mivezivezy ny fanahy dia voatarika anao asa ratsy ny olona satria misotro ny aleko maty izy. Zany akory tsy manamarina ny zavatra ataony satria rehefa ratsy dia ratsy. Jereo ny budget amin'ny fambolena sy fiompiana. Na enany zareo ny budget amin'ny fambolena sy fiompiana nefa ilay malagasy efa mitrongo voahomana. Misy vola 6 miliara ariary nampiana hiarovana ny mpitondra. Ary misy budget 34 miliara ariary omena ny seny anavoazana ny lisam-pifidianana hono. Ny fifidianana ny chef fokontany aza nefa tsy vitany. Mbola tendrena ny chef fokontany. Efa izany no fomba ratsy natao teo aloha na ahafahan'ny sasany nangala-bato dia mbola izany ihany no atao. Tsy voafehinareo io satria rafitra maty no mahatonga an'io zavatra io. Rafitra maty no mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra mahazo antsika ao amin'ny firenena izao. Raha ohatra ka voky ny vahoaka, raha ohatra ka voky ny vahoaka madinika dia tsy voatarika anao asa ratsy izy. Satria raha anao nankibo mivezivezy ny fanahy. Tokony any amin'ny famokisana ny vahoaka madinika zany no imasoana. Tsy resaka tolotolotra io Tsy resaka tolotolotra io. Amin'ny fomba ahoana no amelomana vahoaka anomezana anazy sakafo isanandro maraina atoandro hariva. Tsy possible zany. Ny olona tsirairay dia manana dignité. Manana dignité ny olona tsirairay tokony mahazo ahafahany mamelona ny vady aman-janany. Mivoaka indray zao fanambarana etseroa momba ny hoe torony foko miomby pahoriny miomby nalahelo nefa ny vola 4 miliarda ariary very nandritra ny fitondrany eritreretiny hoe ho adin'ny vahoaka vetivety. Ary mety efa adintsika ve fa ny Cour des comptes ka niteny hoe misy vola 4 miliarda ariary very tamin'ny fitondran'ny mpitondra teo aloha. Iza ny tompona andraikitra amin'izany? Dia isika hifanometsiny lava eto tsy misy farany kanefa tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny raharaham-pirenena fa dia mankahiry antsika rehetra izay voatery mijanona ao amin'ny firenena io satria ampioroorona lava isika fa zareo manao ny ataony moramora ihany. 6 miliara kely makatsy 34 miliara kely makary 50 millions ariary nofokena amin'ny tapi-havanana makatsy 50 millions ariary nofokena amin'ny tapi-havanana makary pasipasohana kely ohatran'izany dia adintsika ny zava-dehibe ao amin'ny firenena io. Adintsika ny zavatra tena makarary antsika ao amin'ny firenena io dia le hoe raha anao nankibo dia mivezivezy ny fanahy.